vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatika ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandefandefety izy mba anisik ampunyampalay aminirana Genesis toko voalohany novakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany Genesis toko voalohany andininy voalohany manao hoe ny namoronana an'Andriamanitra izao tontolo zao tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary ny aizina no tambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe misy sy mazava dia nisy mazava ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra tsara ny mazava ary nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina halleloja averiko ny andininy faharoa ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ao anaony ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano ary Andriamanitra nanao hoe misy sy mazava dia nisy mazava halleloja ny fanan'Andriamanitra dia nomba tambonin'ny lalina tambonin'ny rano ary Andriamanitra ny teny hoe misy sy mazava dia nisy mazava halleloja androany Andriamanitra hiteny manao hoe misy sy mazava dia hisy mazava averiko indray mandeha androany Andriamanitra hiteny hoe misy sy mazava dia tsy maintsy misy mazava androany raha latsena bavimalahy hoy izy andininy faharoa ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ahoana hoe za dia milaza androany ny fiainanao angamba tsy misy endrika ny fiainanao angamba foana ny fiainanao ao anaty aizina fa androany ny baiboly dia milaza aminao manao hoe misy mazava dia hisy mazava amin'ny anara-maherin'i Jesosy averiko indray mandeha hoy ny voalaza ny baiboly manao hoe misy mazava dia hisy mazava amin'ny anara-maherin'i Jesosy androany zay rehetra ho teneniny vavanao zay rehetra ho lazainy ny vavanao hiteny ianao androany manao hoe misy mazava dia andositra ny aizina amin'ny anara-maherin'i Jesosy hiala ny aizina amin'ny anara-maherin'i Jesosy hiteny ianao androany hoe misy mazava dia ho tonga mazava amin'ny anaran'i Jesosy izy ny afaka hinao an'izany ny tany dia tsy misy endrika ozy ny voalaza ny baiboly manao hoe ny tany dia tsy misy endrika sady foana ary aizina no tambonin'ny lalina inona hony aizina sady foana no tsy misy endrika fandroany ny zavatra tsy misy endrika zay rehetra foana sady maizina hisy mazava midina androany amin'ny anara-maherin'i Jesosy androany no andro voalohany amoronan'Andriamanitra zay tsy mbola niforona tsindriko amin'ny anaran'i Jesosy androany no amoronan'Andriamanitra
androany no amronan'andriamanitra zavatra zay tsy mbola ny folo tovy amainina mafy raha resy lahatra am'izany ianao. Halleloia. Mila mianatra ny principe amin'ny baiboly isika. Tao anatin'ny andro vitsivitsy zay a dia nampianatra anao mihitsy zay hoe mila miova Andriamanitra isika. Mila manina hoe zavady? Mila miova Andriamanitra, manala an'ireo Andriamanitra izy rehetra, manala ireo Andriamanitra tsy avy amin'ny tsy avy any an-danitra fa ireo Andriamanitra izy avy any amin'ny razam-benao, avy any amin'ny fianakavianao. Mila ongotanao zany. Ny verimberina teto ny toroteny manao hoe mila ravana ny altaran'ny Bala, dia mila manangana ny altaran'Andriamanitra ianao. Mila manangana altaran'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao. Fa rehefa mitsangana ny altaran'Andriamanitra dia anomboka isy zavatra hoforonin'Andriamanitra androany raha lasianabafy. Halleloia. Hoy ny voalazan'ny baiboly. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Averiko. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary ninona hoe zavady? Fanahin'Andriamanitra. Ny zavatra atao manomboka androany dia mila misy ny fanatrehan'Andriamanitra atao anatin'ny fiangonana. Za dia nivangin'Andriamanitra manokana rehefa nandeha nitokana mivavaka andro vitsivitsy tany a. Ny zava-dehibe eto amin'ity fiangonana ity tsy ny hamaron'ny olona. Ny zava-dehibe eto amin'ity fiangonana ity tsy hoe misy ministra mivavaka ato, na misy député mivavaka, na misy filoham-pirenena mivavaka. Tsy zany ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe ato tsy hoe misy mpanan-karena mivavaka ve ao, sa mahanta ny mivavaka ao, misy miliardera mivavaka ve ao. Tsy zava-dehibe zany. Ny zava-dehibe dia hoe tsy hoe firy ny olona ao, firy alina, firy arivo. Tsy zava-dehibe zany. Fa ny zava-dehibe dia ny hoe manatrika ao ve Andriamanitra sa tsy manatrika ao. Ao ve ny fanatrehan'Andriamanitra sa tsy ao. Za dia milaza aminao tamin'ny herin'ny androany dia nisy zava-mahagaga maro nataon'Andriamanitra ho an'ireo olona bevoka saro-piterahatra. Dia nibaiko tsika teto fa ho ahodiny ireo zaza ao anatin'ny kibon'ireo olona ireo. Ataovy alleloia mafy zany. Nisy tamin'izy ireo ny antsoa tamin'ny terinandro ity nandefa SMS manao hoe pastera teraka somatsara tao arenany mivavaka iny. Ny dokotera dia nilaza fa mila didiny izy fa mipetraka ny zanany, mitsovalana ny zanany. Fa tamin'ny herin'ny androany tsika nanao vavaka ho ahodina amin'ny anaran'i Jesosy ireo zaza ao anatin'ny kibon'ireo aka amin'ny plasiny. Izy nitety tamin'ny herin'ny androany nahita an'izany. Nisy asa tsy nisy zany. Nihodina ny zaza tao anatin'ny kibo. Ary nisy teraka tamin'ny terinandro ity dia mipotsaka ary niteraka moramora ho azy tsisy netahorana. Ataovy alleloia mafy. Te ilaza aminao aho rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra na ny zaza any anaty kibo azy afaka mihodina ny fomba tsy hitakaty ny saina izany. Ary rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, hoia hoe rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra tsy maintsy miforona eo ny fiainanao manomboka androany. Ataovy alleloia. Eno izao tsy ny isan'ny olona zava-dehibe. Ary za dia nanapa-kevitra manomboka eto tsy hanambitamby olona hivavaka intsontsika. Alleloia. Anomboka eto dia horehan'ny olona fa misy herin'Andriamanitra miasa ny fomba mahery vaika eto. Ny zava-dehibe dia tsotra ihany. Tsy ny olona maro tonga eto, tsy ny olona mpanan-karena tonga eto, tsy ny olona mahantra tonga eto, tsy ny hamaron'ny olona tonga eto. Tsy izay zava-dehibe. Ny zava-dehibe dia Andriamanitra manatrika an'ity fotoana ity. Andriamanitra manatrika an'ity fotoana ity.
ny fanatrehan'andriamanitra izany ny zavatra lehibe. Ataovy aleloia mafy zany. Rehefa eo ny fanatrehan'andriamanitra, rehefa eo ny fanatrehan'andriamanitra, rehefa eo ny fanatrehan'andriamanitra, dia tsy maintsy misy mazava miposaka eo raha lasaina bavy malala. Tsy maintsy misy zavatra miforona eo raha lasaina bavy malala. Ary zany ny anananay fahasahiana androany hivavaka ho an'ny kansera rehetrarehetra tonga eto. Ireo aretina kansera rehetrarehetra eo mitaraboka eto ny aretina kansera rehetrarehetra androany. Za rehefa avy eo asain'Andriamanitra hivavaka manokana ho an'ny poketranao sy ny posinao. Tsy andry amin'ny herinandro fa izao ihany dia isy fiforonana tsy takaty ny saina ao anatinao ao. Amen. Rehefa mijery ny baiboly ray manontolo ianao, Jesosy rehefa manao zavatra dia miteny fotsiny izy. Maninona hoe azafady? Miteny izy. Indray andro lany ny divay ao amin'ny Jaonina toko faharoa, lany ny divay tao amin'ny fampakaram-bady. Miteny fotsiny Jesosy, ndana feno rano mangatsika, rano mangatsika, rano mangatsika reseo reo, dia nifonona rano mangatsika. Niteny indray mandeha Jesosy dia nivadika divay daholo daholo zany rano rehetrarehetra izany. Amin'ny fotoana ilanao zavatra anankiray dia ho tonga eo aminao zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Za dia mbola mampahery anao, tsy ohatrany izay fomba nanompoana ho an'Andriamanitra hatramin'izay intsony. Ny hanompoana ho an'Andriamanitra manomboka eto raha lasaina bavy malala. Omen'Andriamanitra hery sy fahefana ianao manomboka eto, satria ny fiainanao tsy ny fiangonana ihany fa ianao mihitsy dia isy fanatrehan'Andriamanitra tany an-tokantranonao any. Hoy hoe isy fanatrehan'Andriamanitra. Isy inona hoe azafady? Amin'ny fotoana ianao misy ny fanatrehan'Andriamanitra, miteny ianao dia misy zavatra tonga. Hoy Jesosy indray andro, rehefa nisy vahoaka anarivo ny 5,000 mahery tonga teo aminy, ny ainy toriteny. Tsy nisy afa-tsy mofo anaky 5 sy trondro anakiroa teo am-pelantanana. Hoy Jesosy asovy mipetraka ny vahoaka fa omena hanina izy. Vavaka indray mandeha nataony Jesosy, vavaka indray mandeha nataony Jesosy, dia niforona ny sakafo be dabe raha lasaina bavy, niforona ny sakafo be diabe. Ataovy aleloia raha resy lahatran'izany ianao. Enonareo tsara. Hoy ny voalazan'ny baiboly eto hoe ny fanan'Andriamanitra tambonin'ny lalina, ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, nanomba. Naninona hoe zavady? Naninona hoe zavady? Dia miteny Andriamanitra manao misy mazava dia misy mazava. Zao ny problème atsika hatramin'izay. Ianao nareo tsara nge ty problème fiangonana ty, ary namangina Andriamanitra ty resaky ty. Mivavaka tsika hatramin'izay, midiny ianao fanahy masina, avy ianao fanahy masina, tongavy ianao fanahy masina, mila nao zay fanahy masina, mila fanatrehanao zay tompo, mila fanatrehanao zay. Fa ity ny olana rehefa tonga ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy hitatsika zay atao. Ohatrany hoe tonga fotsiny izy dia avy eo tsy hitatsika zay atao. Natsona ny fanahy masina, tongavy ianao, avy ianao fanahy masina, mamenoa anay, mamenoa an'ity toerana ity, tonga izy fa tsy hitatsika zay atao. Fa ny baiboly dia milaza eto fa rehefa tonga ny fanahy masina dia inona nataon'Andriamanitra taoriana zay? Avereny mafy hoe hoy izy andininy faharoa-telo, fandininy fahatelo, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia ahoana ozy izy? Dia misy mazava. Andriamanitra dia miteny rehefa teo ny fanahy masina dia miteny Andriamanitra. Rehefa teo ny fanahy masina
dia niteny Andriamanitra. Rehefa teo ny fanahy masina dia niteny Andriamanitra. Androany iantso ny fanaten'Andriamanitra mahery vaika eto amin'ity toerana ity. Iantso ny fanahy masina mena amin'ity toerana ity. Ary zay tenenintsika eto androany dia ho tonga ary ho tanteraka amin'ny anara-mahery Jesosy. Averiko rehefa eo ny fanaten'Andriamanitra, eo ny fanahy masina, dia mila miteny ianao. Androany zay zavatra lazaiko eto dia isy mazava ho tonga eo ny fiainanao. Ireo toerana tsy misy endrika sady foana vida tsisy ninino, foana ny kontinao any amin'ny banky, foana ny poketranao, fongana ny eo an-tranonao, foana tsisy nininona intsony ianao. Androany ho fiainon'Andriamanitra zavatra tsy hotaka ty say. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny lalina rehefa nanomba ny fanahy masina. Naninona hoe azafady? Dia niteny Andriamanitra. Halleloja. Inona koa ny problemanao hatramin'izay? Niteny ianao hatramin'izay nefa tsy mbola teo fanahy masina. Naninona hoe azafady? Niteny ianao nefa tsy mbola teo ny fanahy masina. Hozy ianao hoe zange efa niteny mody ny vadiko heritaona sy tapany zay tsy nety nody izy. Tsy nody izy satria miteny ianao nefa fanahy masina mbola tsy teo. Misy fotoana eo ny fanahy masina, ianao tsy miteny fa ianao mitomany. Eo ny fanahy masina, eo ny fanaten'Andriamanitra, ianao tsy mibaiko fa ianao mitaraina. Androany ho tonga ny fanatrea fanahy masina, ho tonga ny fanatrea fanahy masina. Dia zay rehetra ho lazaina eto androany, izy zavatra hiforona be da be eo fiainanao androany. Amen naveka. Halleloja. Ny zava-dehibe raha lasaina bavy teny hoe ahoana no hatsapana, ahoana no hatongavan'ny fanahy masina eo amiko. Inona hoe zava-dehibe? Ahoana ny tonga ny fanatrehan'Andriamanitra eo amiko. Ny fanatrehan'Andriamanitra hozy izy mivolaza Baiboly andavaka itsika Hebreo atao amin'ny bokin'ny Hebreo andininy faharoa folo, toko faharoa folo, andininy faefatra ambin'ny folo manao hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo. Fa izay manina hone fa tsy manam-pahamasinana dia hoana hoe atao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo, Jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana. Averiko, manamasina azy amin'ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana. Ampianatra anareo momba ny fanatrehan'ny tompo a. Hoe ahoana ny azahoana ny fanatrehan'Andriamanitra, ahoana ny hatsapana ny fanahy masina hiaraka aminao. Satria rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, zay zavatra teneninao tsy maintsy tonga amin'ny anaran'i Jesosy. Averiko, rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, zay zavatra lazainao tsy maintsy tonga amin'ny anaran'i Jesosy. Raha lasaina bavy a hivoaka eto ianao androany hariva, tsy misy olona azonao hitaraina natsony raha rivo, tsy natao hitaraina amina pasteur intsony ianao raha rivo. Matoa ianao zay mbola mitaraina raha riva dia tsy voaray ianao ty toriteny ty. Fa raha olona maharay an'ity toriteny androany eto ty dia miteny izy, dia mitsanga zay zavatra olazainy manomboka androany. Ataovy alleluia mafy raha silata amin'izany ianao. Averiko indray mandeha, tena diso adresse ianao, tena diso adresse ianao.
raha mbola hitady pastera hitaraina na rarivo tsy fotoana hitarainanao intsony zao fa fotoana hitenenanao tezay lazainao miforona androanty nanara Jesosy mialalana ny olona anankiray fa natory izy tao anatin'ny ty toriteny ty naninona hoe mialalana anao fa natory ianao tsy miconcentre amin'ity toriteny ty ianao de rarivo ianao mbola mitomany ary rarivo ianao mitady olona hitarainana tsotra be ny alalananao raha mbola rarivo ianao no miteny hoe tamambavaka ny vadiko de tsy voaray ianao ty toriteny androany ty raha rarivo ianao no mitaraina manao hoe tsisy aniko hoanina paster de tsy voaray ianao ty toriteny ty fa mialohan'ny ravahanao eto tsy maintsy mahita vola amin'ny fomba mahagaga hinanakanina ianao averiko na de tsy manana azy ianao na miariary ary any aposinao any tsy maintsy mahita vola hinanakanina ianao rarivo satria zay lazainao tsy maintsy toka amin'ny anara Jesosy afaka mihinao zany ve ianao raha misy olona hitakitsosanao amin'ny talata ka tsy maintsy mandoha ny vola io ianao amin'ny latsinainy efa ny aposinao ny vola andohavana an'io zao no izy mila mahita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao tsika manomboka androany mila mahita ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao tsika manomboka androany raha marary ianao tonga eto miangavy ianao ah fa tsy misy fametrahantanana rariva teneniny eo anilanao tsisy fametrahantanana rariva hoe ao anatin'ny ty toriteny ty ao anatin'ny vavaka ao ataotsika rehefa avy eo manjavona ny loharanina retina rehetrarehetra tovy amainina raha resy ratan'izany ianao hiasa eto ny herin'Andriamanitra momba eto ny herin'Andriamanitra manomboka tery amin'ny vavady mogo tery izy manenika nyty tafitrano ray manontolo ity aty amin'ny tany vaovao ray manontolo aty atany amin'ny santra le rehetrarehetra sy ny fiafitambory rehetrarehetrany mamomba eto ny fanahy masin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary zay olazaina eto androany nasain'Andriamanitra hiteny an'izany ah satria reo zavatra zay tsy mbola nataony tamin'izay Andriamanitra androany halleloia mila mahita ny vola atr'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny olona ireo mpanenjika ny fivavahanao ireo tsy tia ny fivavahanao io dadatoanao makala sy mikritika mandrakariva ny fivavahanao ahita ny herin'Andriamanitra sy ny voninahit'Andriamanitra ny fiainanao io patronao tsy mino an'Andriamanitra io ahita zany kasika Andriamanitra fomba tsy hotakatry ny saina halleloia zay rehetra ho teneninao ho tanterahan'Andriamanitra fomba tsy hotakatry ny saina hoy hoe ho tanterahan'Andriamanitra fomba tsy takatry ny saina amen hoy ny voalaza amin'ny baiboly Hebreo vaketsika teo izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita ny tompo inona zany no misintona an'Andriamanitra amin'ny toerana iray inona zany no misintona an'Andriamanitra anatony anao fahamasinana tenenao zay ny eo nilanao ny fahamasinana no misintona an'Andriamanitra eo aminao amen na satsy amen izy ny afaka minao zany fa fahamasinana no ny fahamasinana no misintona ny efanatren'Andriamanitra za de nanapa-kevitra hoe manomboka eto Jesosy efa niteny tamin'ny 2 taona lasa 3 taona lasa 4 taona lasa fa nilaza nyty fiangonana ty fa ity fiangonana ty de misy an'Andriamanitra miasa amin'ny fomba mahery vaika de hiparitaka hatrany Amerika hatrany Eropa
atrany Inde, atrany Afrika, dia atsapa ny herin'Andriamanitra miasa eto amin'ity fiangonana ity. Alleluia. Hitanao tamin'ny sabotsy reny ny komanditsika hoe mipotsaka amin'ny fibrome, mipotsaka ny aretina. Nisy mipotsaka sa tsy nisy teto hoe? Nisy sa tsy nisy oa? Vitsy sa betsaka? Marina ny baiboly sa tsy marina? Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny komandy tamin'ny sabotsy fa mihodina zaza ratsy plasy rehetra. Anankiray irery ihany tsy nijoro vavolombelona tamin'ireo amapolo nitsangana tety. Anankiray ihany no nilaza hoe tsy natsapa ninino, fa ny ankoatran'izay dia natsapa daholo hoe nihodina ny zaza tao anatin'ny kibony. Ireo nisy fibrome matao anatin'ny vavaka fotsiny tena mipotsaka io, mipotsaka io. Androany ilaza ny cancer rehetra ho maina, tsy maintsy maina io androany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Androany hiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny poketra leo foana vida, ny compte leo any amin'ny banky vida. Amin'ny terinandro ity manomboka amin'izao sekonda izao, misy zavatra tsy takatsy ny sainao ataon'Andriamanitra. Mino zany ve ianao? Rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy indriny ny baiboly tsara fa ny fanan'Andriamanitra tambonin'ny lalina. Melohan'ny tenenan'i Jehovah dia tsy maintsy nisy inona aloha teo? Nisy ny fanany iza hoe azavady? Averedy nisy inona hoe? Melohan'ny tenenan'Andriamanitra hoe misy mazava. Dia inona aloha nisy teo aloha azavady? Ny fanan'Andriamanitra. Teo ny fanatrehan'Andriamanitra. Tao ambadiky ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra izay nanomba dia ny teny Andriamanitra dia tonga mazava. Halleluja. Inona no misintona ny fahamasinana ny fanatrehan'Andriamanitra? Fahamasinana. Rehefa eo ny fahamasinana dia misy ny fanatrehan'Andriamanitra zay. Halleluja. 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 Za nitokana tany amina faritany anankiray mivavaka tamin'ny herinandro, dia andeha hiakatra avy any mila eo amin'ny gasoil 600 000 francs. Ny fanahy masina efa niteny tamiko, anao fahagagana eo aminao aho. Halleluja. Aza mitady volana aiza n'aiza fa za no hitahanao. Fa za tsy haiko koa zay nazo fa ny antsoana bavy hoe andefasiko gasoil, nefa ny fanan'Andriamanitra mifona amin'ny tompo mihitsy noho ny amin'izany. Nisy olona mifanena tamiko noho ny andeha hiakatra, asa dia nanome eo amin'ny 350 000 izy. Nandeha tena ambony tomobile, nandeha lalindalina lavadavandray a, dia naray vola 250 000. Tsy haiko hoe avaiza na avaiza, ça fait 600 000. Ataovy alleluia. Tena gaga mihitsy hoe le gasoil 600 000 antedaviko no nomen'Andriamanitra. Halleluja. Ny fahamasinana, ny zava-dehibe zany ry havana, ianonareo tsara. Tsy ny adinao io ny zava-dehibe, tsy ny olanao io ny zava-dehibe, tsy ny problemanao io ny zava-dehibe, tsy ny fahavalinao zava-dehibe. Ny zava-dehibe dia ny hoe eo ve ny fanatrehan'Andriamanitra sa tsy eo? Inona ny zava-dehibe eo ry havana? Ny fanatrehan'Andriamanitra.
iany fanaten'Andriamanitra mbola veriko aminao, mbola veriko aminao. Fa zay tsy zavatra tsy mbola nitranga teto amin'ity fiangonana ty hatramin'izay hitranga manomboka izao raha latsaina bavy malala. Za de tena variana mihitsy tatao anatin'ny ray volana zay a. Asa ianao raha mahita voatra ny misy zavatra niova be da be mihitsy tatao amin'ny tanàna tato a. Izy natsapan'izany ohatra ny misy fananten'Andriamanitra mahery vaika mihitsy. Atsakany an-tana zay mahatsapa zavatra ny vitsivitsy e. Vitsivitsy nohatra mba mahatsapa azy, misy tsy mahatsapa an'izany mihitsy. Manomboka vavaka ho an'ireny olona rehetrarehetreny nany mararina nininy. Manomboka misy tena herinao mihitsy amin'ny fanatren'Andriamanitra mahery vaika. Amen. Ny zava-dehibe dia ny hoe iovy ny fanatren'Andriamanitra. Avelao hiady zay hiady aminao, avelao hitsangana zay sa hiady aminao. Fa ho atsimbadika Andriamanitra ambony ambany ny ady rehetrarehetra rehefa eo ny fanatren'Andriamanitra. Fantanina mipetraka dia hoe iovy ny fanatren'Andriamanitra sa tsy eo. Tsy olana zay tonga eo ary tsy olana zay tsy tonga eo. Nafiry tonga eo, nafiry tsy tonga eo. Manomboka eto ny fivavahantsika dia fivavahana tsy akinambitamby. Tenenao zay ny eo anilanao fivavahana tsy akinambitamby ny fivavahantsika eto manomboka eto. Za re olona leo manetan'olona. Misy olona efa 2 taona ny vavaka teto, 3 taona ny vavaka teto, 2 taona sy tapany vavaka teto, mbola tambatambazana ihany hivavaka. Manomboka androany raisy ny fanapa-kevitra ranabavy rehefa tsy hivavaka mijanona. Rehefa tsy hivavaka raha landana miverin-dalana dia andana ataovy zay azo atao ah. Tsy ny amaroan'ny olona zava-dehibe fa ny fanatren'Andriamanitra tonga eto amin'ity toerana ity zava-dehibe. Amen. Ny fahamasinana no misintona an'Andriamanitra. Inona hoe zava-de? Voalazan'ny Jaona 7:12 nefa manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Manamasina azy amin'inona hoe? Manamasina azy amin'inona hoe? Fahamarinana, fa ny teninao no inona? Ratsorina zany io resaka io dia zao manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ratsorina zany io resaka io dia hoe manamasina azy amin'inona? Amin'ny teninao. Avy ireny kely hoe manamasina azy amin'inona hoe? Amin'ny teninao. Avy ireny farany hoe manamasina azy amin'inona hoe? Amin'ny teninao. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra dia mitondra inona amintsika? Fahamasinana. Zao no fampianarana namangin'Andriamanitra. Mahatonga ny mpieno, mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra tsy manam-pahamasinana. Ny fahamasinana ry havana tsy hoe zipo ety ivelany. Tsika mieritreritra an'izany a, satria tsika lava zipo daholo. Dia mieritreritsika fa ny zipo dia le fahamasinana ety ivelany. Ny zipo, ny fahamasinana dia le akanjo anaovantsika ety ivelany. Singa iray fotsiny zipo anaovanao io, fa tsy io fahamasinana. Inona fotsiny hoe zipo? Singa iray io alalana fa masina ianao. Fa tsy ny ziponao ny alalana fa masina ianao. Tsy ny akanjo anaovanao no alalana fa masina ianao hoe manam-pahamasinana ianao. Tsy ny sarin-doha, ny sarin-doha dia singa iray amin'ny fahamasinana, fa tsy ny sarin-doha ny fahamasinana. Tavy amen. Fa ozy ny voalaza Baiboly hoe manamasina azy amin'ny teninao fa ny teninao amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Zany hoe manamasina azy amin'ny teninao. Inona zany ny manamasina antsika ry havana? Tenin'Andriamanitra. Jerenareo ty fampianaran'ity a. Enoy tsara, enoy tsara, enoy tsara, enoy tsara. Ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra zany no mitarika inona eo aminao azafady? Fahamasinana. Ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra. Tahirokely ny eo anilanao sady lazao amin'izay izy. Ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra no mitondranao amin'ny fahamasinana.
raha misy matory de mba tairo kely azavady. Ny fakatoa raha misy matory raha de mba tairo kely azavady. Ny fakatoavanao ny tenin'Andriamanitra no mitondra anao fahamasinana. Avereny kely zay azavady. Zay no mitondra fahamasinana eo amin'ny fiainan'ny olona. Safia ny olona tsy makato, ny olona tsy miaino, ny olona tsy makato ny tenin'Andriamanitra, misy fahamasinana sa tsy misy? Tsisy fahamasinana izany. Tsy ny ziponao ny fahamasinana, tsy ny akanjo anaovako ny fahamasinana, tsy ny saron-dohako ny fahamasinana, fa inona ozy izy ny fahamasinana? Ny teninao ny fahamarinana, manamasina azy amin'ny teninao. Eno izy ho fampianaran'izao rahalahy, za manasa anareo manomboka androany rahalahy, mingavy anareo aranabavy mitondraka stylo, andraisanao toriteny. Mitondra inona hoe azafady? Andraisanao tenin'Andriamanitra. Mitondraka tapokely, mitondraka stylo, de zay toriteny rehanao eto, ary mba tsy hampatory anao ihany koa, raiso stylo de asoraty zenao ty azonao raisiny zosososozo daholo. Mingavy anao arala malala, ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra. Ndraindray ianao tsy mahavidy CD, mingavy anao mitondray ianao cahier stylo, mividiana cahier vaovao, andraisanao tenin'Andriamanitra, satria ao ambadiky ny tenin'Andriamanitra no miteraka inona eo aminao tsara izy teo? Fahamasinana. Zao ny fanontaniana mipetraka raha lasaina bavy. Jerenareo tsara nge, tsy io olanao io ny zava-dehibe, tsy io aretinao io ny zava-dehibe, ho afaka io amin'ny anaran'i Jesosy manomboka izao. Ny zava-dehibe mbola averiko aminao ihany hoe ny fisintomana ny fahamasinan'Andriamanitra. Ity ny fanontaniana mipetraka. Betsaka zay toriteny efa rehanao teto zay, betsaka ny fampianarana efa rehanao zay, betsaka ny tenin'Andriamanitra efa rehanao zay, fa ity fanontaniana mipetraka. Firy tamin'ireny ny nakatoavinao? Firy tamin'ireny ny nakatoavinao? Amin'ny fotoana ianao makato de mitombo n'inona? Teneny mafy, fahamasinana. Amin'ny fotoana ianao tsy makato de miaina n'inona? Any problème. Averiko raha lasaina bavy malala. Amin'ny fotoana ianao makato an'ilay tenin'Andriamanitra de mitombo tsara n'inona hoe azavady? Ka rehefa misy fahamasinanao de misy inona zany? Fanatrehern'Andriamanitra. Amin'ny fotoana ianao tsy makato de miaina n'inona? Ary raha vao miaina ny fahamasinanao de miala izy, miala ny fanatrehan'Andriamanitra. Any ka na inona vavaka ataonao, na inona tolona mavaka ataonao, misy miaino sa tsisy miaino? Satria tsy eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fototra voalohany zany, eo ne ny tena problème anareo le matoritondry avana. Mandeha ny toriteny de enao makafy torimaso, tsy mba hoe mba toerina akory le izy, fa de ohatrany hoe de tena za tena manome conseil anao raha lasana bavy, aza mandamy fotoana ty. Tena raha zany ohatranao aleoko matory any an-trano, ho anareo le matory reny, aleo matory any an-trano. Tena manome conseil anareo amin'ny anaran'i Jesosy, aza mandamy fotoana ty tsondry, satria sady manamaro isa fotsiny no mibahana seza. Misy olona tokony hiditra nefa bahananao. Ataovy aleluia mafy zany. Zay le olona tena zao te ahita zavatra hipoaka eo amin'ny fiainanao mihitsy manomboka eto. Zay zavatra tsy mbola nitanga tamin'izay de ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manomboka eto. Aleluia.